ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemarahaba antsika rehetra afaka malala tratra ity alatsinainy ny 7 ny volana desambra ity dia mbola manantitra ny fiarahabanantsika rehetra tratra ty krismasy ny taona 2020. Ny mofinaina antsika ny rehefa koa dia ny matitoko fa efatra matitoko fa efatra ny andiny 420 ka hatramin'ny andiny 720. Matitoko fa efatra ny andiny 420 ka hatramin'ny andiny 720. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Ary noho ny reny Jesosy fa efa voasambotra Jaona dia lasa nakany Galilea izy. Ary noho niala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaomy izay eo amoron-dranomasina ao amin'ny zaratany Zebolona sy Naftaly ka noho natao izy. Mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia-paminany hoe ny tany Zebolona sy ny tany Naftaly ao amin'ny tany amoron-dranomasina ny andafin'ny Jordana, Galilea, tanin'ny Jentilisa. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita ny mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aliky ny fahafatesana noho ny mpisahan'ny fahazavana. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoro-teny Jesosy ka nanao hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ray Masilo manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andiny 720. Ary noho niala tany Nazareta Jesosy dia nakany Kapernaomy ka noho natao izy. Ary noho niala tany Nazareta Jesosy dia nakany Kapernaomy ka noho natao izy. Afako teraka tao Betlehema ny Jodia Jesosy, teraka tao amin'ny tanànany mpanjaka, tany Betlehema, tanànany Jodia, amin'ny maha mpanjakany Josiasy tahaka ny ireo lambony rehetra dia teraka tany Jodia. Fa ny fahazazany kosa dia tany amin'ny tanàna tsotra tany Nazareta. Ary fanompoka ny asany izy dia tany Kapernaomy. Hoy ny filazan'ny Matio azy hoe dia nonona tao Kapernaomy izy. Niala tany Nazareta izy dia nonona tao Kapernaomy. Fa iza le Kapernaomy? Fa aiza le Kapernaomy? Fa inona le Kapernaomy? Dia nonona tao Kapernaomy izy. Ilay voambolana hoe nonona dia voambolana fanalahidy, mot-clé ao amin'ny testamenta, taloha ny testamenta vaovao mihitsy ary. Ao amin'ny testamenta vaovao dia hoy Jaona manao hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Raha ampifanohizina amin'ity Matio ity dia manao hoe ary ny teny dia tonga nofo teraka tao Betlehema. Ary ny teny dia tonga nofo lehibe tao Nazareta. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tao Kapernaomy. Nonona tao Kapernaomy. Lehibe tao Nazareta izy tsy maninona. Teraka tao Betlehema izy tsy maninona. Fa nonona kosa izy tao Kapernaomy. Matio ihany no miteny hoe nonona tao Kapernaomy izy. Nafako malala. Iza zany le Kapernaomy? Raha miteny Jaona hoe nonona tao izy, iza ny Kapernaomy? Iza. Enao, isika, Madagasikara, izao tontolo izao ny Kapernaomy nonenan'i Jesosy. Raha tsy nonona tao Kapernaomy Jesosy, tsy niposaka ny mazava. Raha tsy nonona tataontsika Jesosy, tsy niposaka ny mazava. Hoy ny filaza Matio azy nampiasany andiny tsotra masina nampiasain'ny Isaia izy, toko 9 Isaia 7:20, izay nitoetra tao amin'ny aliky ny fahafatesana no mpisahan'ny fahazavana. Haika iza le Kapernaomy? Haika inao le Kapernaomy? Haika ity fiangonana ity tsika menakavy ity le Kapernaomy? Nanaiky. Nataon'i Jesosy fonenana. Afaka malala. Raha fakafakaina tsara le Kapernaomy dia tsy kisendrasendra zany hoy Matio. Fa tena fahatanterahany faminaniana mihitsy nampitorana Isaia-paminany manao hoe ononao Kapernaomy inge izy. Ay le Kapernaomy dia afaka malala tsy hafa fa sary ny fiainako sy ny fiainantsika. Inona le fiainantsika? Tanin'ny Jentilisa. Tapany voalohany amin'ny 720. Ao amin'ny tany amoron-dranomasiny Galilea ny andafin'ny Jordana, Galilea, tanin'ny Jentilisa. Dina tanin'ny Jentilisa dia tanàna maloto. Tsy tanàna madio ara-panahy tahaka ny Jodia araky ny mety fivelana azy, fa tanàna maloto ara-panahy. Tanàna ny fahaly tompy itondrateny.
raha jerena amin'io izy tanàna tsy mendrika tany jentilisa tany no fiteny Jesosy nenana ka tsy zany hoe fiainan'izao tontolo izao afaka malala ary tsy vitan'izany ihany fa tany aliko ny fahafatesana tany aliko ny fahafatesana zany tany tandodomin'ny fahafatesana mandrakariva satria tanàna no heverina ho tsonenan'Andriamanitra tanàna maloto jodi no heverinao ziona no heverinao tanànan'Andriamanitra fonenan'Andriamanitra fa Kapernaum na ny any amin'ny tanin'ny jentilisa dia no heverinao tany tsonenan'Andriamanitra ariko ny fahafatesana fa tsy zany ve fiainantsika ry havako malala aiza ny Kapernaum isika kehitriny mihitsy io Kapernaum ry havako malala tandodomy fahafatesana mivoaky ny trano tandodomy ny fahafatesana olona firirivo tapitrisa eto amboniny tany ny tandodomy ny fahafatesana monina ao amin'ny tany aliko ny fahafatesana tsy hoe monina ao amina tany na fiarahamonina na fiainana lavitra an'Andriamanitra ihany izao tontolo izao ankehitriny tany jentilisa izao tontolo izao fa tena tany aliko ny fahafatesana mihitsy raha tsorona Kapernaum tsy tiany olo kojerena akory loto ara-panahy fitondratena tsy mendrika ary tandodomy ny fahafatesana isan'andro saingy izao ry havako malala nanaiky nono natao Jesosy ay Jesosy ry havako malala tsy nifidy ny lampasoronenana tsy nifidy ny trano be malaza ny jodi tsy nifidy ny toeram-boninahitra fonenan'Andriamanitra tamin'ny jodi Jesosy nifidy fonenana fa nifidy ny Kapernaum izy nifidy anao izy mba honenana enao iza isika zay tamin'ny jentilisa no nanaiky Jesosy oninao nononao ny fiainantsika izy fantany famaloto sika fantany fatandodomin'ny fahafatesana tena nanaiky nono natao amintsika izy ry havako malalo ny fiainanao ny fiainantsika tsika mambarany Matthieu eto Kapernaum dia aza matahotra azy ry havako malala fantatry ny tombo fatandodomin'ny fahafatesana ianao fantatry ny tombo fatanana jentilisa ao anatin'ny fahalotona ao anatin'ny lava fahafonena amin'ny tompo isika ry havako tsy afoy ny tompo zany isika tsy avy antso ny marina ho ny tompo fa naiky onina ao aminao tsy nijanona tany Nazareta izy tsy nitoetra tany Betlehema izy fa zao nono natao amponao izy ianao ilay Kapernaum afaka malala ary efa nono natao amintsika izy kay tao Kapernaum dia inona natao tao rehefa teraka atao Betlehema izy lehibe tany Nazareta izy ka io fa hitombo ao Kapernaum izy hanasitrana ny Kapernaum hiasa ao inona nataony ao Kapernaum fa ratsy ny misy zavatra vitsivitsy reto tiako an-tsainao voalohany dia izao rehefa tonga tao Kapernaum ny tompo dia inona nataony voalohany filazany Matthieu azy andeha ny 7:20 nitory teny izy kanina hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra vantany vao tonga tao Kapernaum nono natao amin'ny fiainantsika Jesosy inona nataony voalohany nitory teny izy nitondra teny fiainana izy nitory teny nitondra teny fiainana Jesosy napahafantatra ny mahafiainana azy Jesosy nono natao amin'ny aliko ny fahafatesany Kapernaum fa nitondra fahavelomany Jesosy natsangana tamin'ny maty Kapernaum ny Jaona toko fahenina ny Jaona toko fahenina vakiko aminao ny andininy fa 7:20 koa no nihitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany dia niondrana tsampokely izy ka nakany Kapernaum zany hoe lasa zany ny vahoaka nitady an'i Jesosy satria fantatry ny vahoaka fa ao Kapernaum ny fonenany dia lasa ny vahoaka nitady azy Kapernaum ary efa tany Kapernaum Jesosy dia ny vahoaka dia nitory teny tao Kapernaum Jesosy ity Jaona toko fahenina isan'ny tory teny malaza nataon'i Jesosy ty dia tao Kapernaum nanaovany azy le tory teny malaza manao hoe izaho no mofo velona izay niditra tafy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy ary ny mofo izay omeko dia ny mofoko ho fiainana izao tontolo izao tao Kapernaum nanaovan'i Jesosy ny tory teny io Kapernaum izay hoy filazan'ny Isaia hoe aliky ny fahafatesana tandodomin'ny fahafatesana dia io Jesosy Kapernaum
manao hoe izaho no mofo velona fitany an-danitra raha misy mihinana ny nofo ty mofo ity teo velona mandrakizay zay mihinana ny nofoko sy ny sotrony rako no mahana fiainana mandrakizay tao Jesosy nanaovany Jesosy tao Kapernaoma nanaovany Jesosy nitory teny mahamofinaina azy avako malala rehefa tonga tao Kapernaoma tao amin'ny fiainantsika Jesosy fiainantsika io aliko ny fahafatesany io fantatry ny tompo ange zany fantatry ny tompo ange tebitebinao amin'ny fiainana isan'andro io fa inona nataony Jesosy voalohany indrindra tonga mitondra fiainana tonga mitondra ny tenin'Andriamanitra mampahery anao hoe izy ny mofinaina voalohany zay rehefa malala nataony Jesosy tao Kapernaoma mitondra napafantatra tamin'ny Kapernaoma izy fa nialiky ny fahafatesana resy noho izy noho ny finoana fa ny faharoa izao rehefa malala tsy vitan'izay ihany Jesosy tsy nitory teny ihany izy rehefa tonga tao fa nanao fahagagana maro isan-karazana izy fahagagana maro isan-karazana anankiray amin'ireny ny fanasitranana ny aretina rafozam-bavy ny Petera tao Kapernaoma dia nisotraniny Jesosy mamaky ny Matio 1:10 ianao dia ahita ny fahagagana isan-karazana ataony Jesosy tao Kapernaoma aretina nisotraniny Jesosy marary ny paralysisa nisotraniny Jesosy ireo fatorany fanahy maloto nisotraniny Jesosy betsaka ny karazam-patorana isan-karazana tao Kapernaoma fa nisotraniny Jesosy fa tsy zany ve zao tontolo zao rehefa malala karazam-patorana inona ny tsy hitantsika eto amin'izao tontolo zao karazana aretina inona ny tsy hitantsika eto amin'izao tontolo zao ankehitriny ity zao tontolo zao Kapernaoma ity manaiky Jesosy onona ary efa fonenany Jesosy ary betsaka riavako ny fahagagana mbola ataony Jesosy eto amin'ity Kapernaoma ity eto amin'ity zao tontolo zao ity eo amin'ny fiainanao koa azy dia akaiky tsy dia lavitra fa akaiky kokoa na teo aminao fotsiny ary teo amin'ny fiainam-pirenenao fotsiny any azy firy ny von'ny paralysisy eto firy ny voafatitra eto firy ny marary tahaka ny rafozam-bavy ny Petera eto nosotraniny Jesosy ny Kapernaoma tiany Jesosy ianao fa nanaiky mbola nonona tao aminao izy fantany aretinao fantany zava-tsarotra masan-karavana fantany fahantrana fa tonga izy anasitra tonga izy tonga teny fiainana fa ny fahatelo dia zao ngaza ihany Kapernaoma zay teneniny Matio hoe dia nonona tao Jesosy fa inona koa nataony Jesosy tao Kapernaoma noravahany mahafinaritra ho fiainany tenin'Andriamanitra sy ny fanompona mihitsy Kapernaoma ny sinagoga lehibe iray tao Kapernaoma zay sinagoga naoriny ilay kapiteny jentilisa Matio 5:15 nisy kapiteny anankiray satria tamin'ny jentilisa dia nisy kapiteny romana nanorina sinagoga tao ary dia tao amin'ny sinagoga io Jesosy nivavaka fiangonan'i Jesosy zany io sinagoga tao Kapernaoma io satria nonona tao izy dia nivavaka tao Kapernaoma tao amin'ny sinagoga dia nararina lay zanak'ilay kapiteny lay mpanompo ilay kapiteny dia io lay nisitraniny Jesosy io lay nisitraniny io lay kapiteny nyteny manao hoe tsy mendrika idiranao ambany tafitranoko satria fantatrao fa tanànany jentilisa fantatrao fa jentilisa fantatrao fa maloto fa tenena fotsiny ihany dia ho sitrana mikizy lahiko dia hoy Jesosy tsy mbola nahita finoana tahaka izany tao Kapernaoma no nitenenan'i Jesosy hoe mbola tsy nahita finoana tahaka izany eka ny riavako malala lay fonao sy lay fiainanao io rehefa onenan'i Jesosy dia itenenan'i Jesosy manao hoe mbola tsy nahita finoana ohatran'ny fonao anaka eka ny rehefa mijery anao amin'izao farany taon'izao Jesosy ka manao bilan mijery anao dia nitenenanao hoe anaka mbola tsy nahita finoana ohatran'ny finoanao riavako malala tonga Jesosy sady nanasitra na nanomenanao fahagagana fa tonga koa Jesosy nampiorina finoana ny tsara ka nanao hoe mbola tsy nahita finoana tahaka izany fifalian'ny tompo riavako malala zay no antononenany eo aminao ange ny antononenan'i Jesosy Kapernaoma dia eo amin'ny fiainanao ange dia atonga anao ino hoe fa fiainana izy tsy mialoko ny fahafatesana tsy ny aretina sy ny tebiteby sy ny fahantrana tsy zany ny tompony teny farany fa ny fiainana ary farany riavako malala Kapernaoma ve toeram-piantsoana nonona tao Kapernaoma Jesosy mba haninona iantso tao Kapernaoma ny antsonan'ny Petera tao Kapernaoma ny antsonan'ny Jakoba tao Kapernaoma ny antsonan'ny Jaona tao Kapernaoma
nitsona ny André ary tao Kapernaum mbola niaonana tamin'ny Matthieu toko fasivy andininy fasivy teo mpamoriketra tao Kapernaum nge Matthieu natsony Jesosy hoe avy anaraka ay Jesosy rehefa monina ry avako de miantso maniraka Kapernaum zay tanàna atao hoe Genesareta moron-dranomasiny Galilea moa izy Galilea moa de ranomasina lehibe tsy tena hoe ranomasina fa fary lehibe satria eo amin'ny 520 kilometatra trao savaivy ny lehibe ny laka loatra ny farina loatra manonjy izy dia tao amin'izany no nitsona ireto 5 reto tanàna ny fiantsona Kapernaum ay tsika ry avako malala tsy hoe hitorin'ny tompony teniny de miorina tsara amin'ny finoana straniny amin'ny aretina fahana ny zavatra mangeja omeny fahagagana taony mamiratra fa kay rehefa avy eo ampiasainy tahaka ny nampiasana ry Petera ry Jakoba ry Matthieu ry André zany no ampiasan'ny tompo anao ry Kapernaum hainao ho tahina mba ho ampiasaina hainao ho tahina mba ho irahana hainao ho tahina mba hitsolo vavolombelona avako malalo moninao aminao Jesosy fa ty ampiasanao ho tonga mpianatra izy ho tonga apôstôly izy tahaka ny nampiasany any Matthieu hoe avy anaraka azafarina ry havako malalo ao Kapernaum amin'ilay voninahitra tahaka ny neny Matthieu na la fiainana mafinahitra tahaka ny Petera sy Jakoba fa te hiantso anao ho apôstôly tahaka io koa Jesosy toeram-panorana toeram-panolora-tena io fiainanao io tova magnana avako malala ty ampatsiaro anao nefa rano Kapernaum anefany Matthieu toko faraky 10 de oiny toritenina son Jesosy momba ny Kapernaum ary ianao ry Kapernaum io asandratra tany an-danitra va ianao ry Kapernaum io jereny fitahinanao nono natao aminao nasiko sinagoga tsara taray ny toriteny mahamofinaina tao Kapernaum ao Jesosy nanao fahagagana na nasitrany any aretina nanafaka ny voafatotry ny fanahy maloto niantso naniraka anao apôstôly tao Kapernaum nasandratro hatrany an-danitra ianao ary nirotra ny olona mba te ho any aminao ry Kapernaum fa indrisy ho Jesosy fa raha mba tany Sodoma no nanaovana nasa lehibe zay natao tao aminao ry Kapernaum teo naharitra mbaraka androany izy zany hoe ry Kapernaum inona ny tsy efa natao teo aminao toriteny inona ny tsy efa natao teo aminao fahagagana inona ny tsy efa natao teo aminao fitahina fanasitranana inona ny tsy efa natao teo aminao fifidianana sy antso manokana loharanony olom-bo antso dimy be zao ny apôstôly natso natao aminao raha kely indrindra fa raha mba tany Sodoma mantsy natao an'izay ho Jesosy de tsy raha avy Sodoma afako malala mampatahotra ny fehiteny momba ny Kapernaum ay Kapernaum tsy mibebaka ay Kapernaum na de nanaovana zava-mahagaga tahaka izany ara tsy nandray an'i Jesosy manamarina ny tenin'ny Jaona manao hoe ary ny teny de tonga nofo ka nonona tao Kapernaum na nonona tao amintsika fa izao tonga tany amin'ny azy izy fa niasy sy nandray azy afako malalo tandremy miambena betsaka ny soa nataon'ny tompo betsaka ny teny nataon'ny tompo betsaka ny fitahi-pasoavana nataon'ny tompo tao aminao Kapernaum fa miambena ry avako raha Kapernaum io fa minanina ny tenenin'ny tompo io hoe ahetra tany amin'ny fiainantsika ianao raha Kapernaum telhum zay ny anaran'ny tanànan'ny Kapernaum tsika miresaka zao telhum mbola ao fa ruine na tanàna rava sisy Kapernaum mampatsiaro tsika ny Maghreb nge afaka malala na iny faritra ataontsika hoe slamo iny nge kristianina tany nge nahaterahany alazaina hoe berceau sy toerana ny roborobon'ny vavahana kristianina nge iny Égypte, Tunisie, Maroc, Algérie, Libye zany ke toerana mivezivezen'ny mivavahana kristianina
ary rainy ny fiangonana nalaza tamin'ny fotoana Saint Augustin zany tao Carthage hoe zany tao Tunisie ry Origène ry Tertullien zany rehetra zany nge zany Alexandrie na amin'ny tanàna goava Turquie Antioquie zay nitsona ny kristianina voalohany tany Antioquie amin'ny faritra misy atsika Turquie ankehitriny iny toerana vezivezen'ny kristianina ireo mpitoro teny malaza ny taozato voalohany ka hatramin'ny taozato faefatra ka tany amin'ny faritra atao hoe Maghreb iny alay fiangonana lehibe indrindra atao hoe Sainte Sophie aza izay lasa moské ankehitriny toerana mpivahana kristianina nge zany tany ange ny vezivezen'ny Paul sy ireo mpitondra vavahana nalaza saingy ankehitriny rava mpivahana salama sisany aizany kristianina tsy ampy folo isan-jato ny mponina riavako malalo mila miambina isika sovarina amin'ny fitahina mitosaka ilay Kapernaum sovarina hoe eo mandrakariva ny fitahi-pasoavan'ny tompo sovarina amin'ny ny tompo nge eo mandrakariva eo mandrakariva izy moninao aminao fa raha moninao aminao izy riavako malalo miandry zavatra etam-pamaharana fantatro fa tsy Kapernaum akory nefa tsy tahaky ny fiafaran'ny Kapernaum ny fiafaran'ny fiainany zao tontolo zao ny fiainanao raha nijeriny to civilisation ny andrefana ankehitrika riavako efa mampanahy hoe Kapernaum koa ve ny civilisation ny andrefany efa miatsy mivavaka tsony ny olona miala amin'ny fiangonana ny olona mirona makany amin'ny zavatra tsy finonan'Andriamanitra intsony inona tsy nataon'Andriamanitra tany andrefana riavako avany andrefana nge reo mpitoro filazany tsara raha ty amintsika ty Madagasikara tonga taty amintsika reo mpitoro filazany tsara nanerina n'izao tontolo zao ia avany andrefany avany Eropa avany Amerika sy ny sisa rehetra ry Kapernaum tandremo miambena iny riavako malala mba hahatonga anao tsy tahaka ny Kapernaum testamenta vaovao fa hahatonga anao Kapernaum vaovao isan'andro ka mahay misaotra an'Andriamanitra dia itinambara Matthieu teny fanalahidy mibebay ianao azavariana mibebay ianao mibebay isan'andro ary tsarovy fa mbola isy ny fitsaran'Andriamanitra akaiky ny fanjakan'Andriamanitra rehetra zavatra telo rehetra riavako miveriko tokony ho ao an-tsainao ka tsy tao an-tsainy ny Kapernaum ka nahatonga ny tompony teny taminy hoe indrisy ry Kapernaum hitao aminao zany ianao ilay Kapernaum nonina ny tompo fa ianao kosa ilay Kapernaum ho asandratra hatrany amin'ny lanitra satria manana reto toetra telo reto voalohany dia zao mibebaka isan'andro ianao mahatsiaro fa diso isan'andro eo anatrehan'ny tompo fa ny faharoa dia ity mifaly isan'andro amin'ny tompo Kapernaum na dia nanaovana zavatra mahagaga raha tsy mba nahay mifaly tamin'ny tompo fa ianao kosa Kapernaum mahay mifaly ka ho asandatra fa ny fahatelo dia izao ianao ilay Kapernaum finoana maharitra amin'ny finoana tsy variana riavako malala farana ny taona ianao matoky fa ianao asandratry ny tompo satria monina ao aminao izy fa izao mibeba mifaly ary mitoera amin'ny finoana ivavaka sika tompo misaotra anao izahay fa nanaiky nonina ao amin'ny fiainana ianao ny fiainana izay maloto ratsy tandodomin'ny fahafatesana ary indrindra alofa ny aretina sy ny toe-java-tsarotra maro isan-karazany mandindona ny fiainana isan'andro misaotra tompo fa nanaiky nonina ianao ary fanantenanao anay zany ny fanantenanao anay ny fidiananao anay fonenanao ny fidin'ny fiainanay ho fonenana ianao ahasitrana anay ny fidin'ny fiainanay ho fonenana ianao mba hanafaka anay hanangana anay amin'ny fahafatesana araka ny teny aminay fa mofonaina ianao ilay mofo velona Jesosy mifarana ny taona dia misaotra fa nanandratra anay ianao misaotra noho ny fahasoavanao fa tsy nizahatavan'olona ianao tsy nijery ny faharatsiana ianao tamin'ity taona ity fa nanaiky nonina tao amin'ny fiainanay dia ampianazo zay tompo aibe baka isan'andro ampianazo zay tompo hifaly aminao isan'andro ampianazo zay mba hitoetra aminao isan'andro da iny fifarana ny taona Jesosy mba eo ambany fahasoavanao
misaotra jesosy amen.